veloma veloma fa efa tsy tamana veloma fizao vi afaka hitana veloma veloma ndeka fangana avelao amoy fo mangina teo akakinao akakinao retina torimaso sakafo sy lalao ny araiko tamina arabe. Ok, ny hira ianaratsika dia hira maleo veloma ry fahazazana. Miala tsiny fa somary nisy diso ihany le démona tao teo. Ny ankamaroan'le note dia mitovy ihany. Ok. Ny fetim-boany dia G fa corde roa ihany no tendreny. Dia ny corde voaloha sy ny corde fa efatra. Dia avy eo amin'ny corde fa efatra eo izy eo amin'ny deuxième case asina aty. Dia avy eo ny corde manaraka F. Izany hoe ohatran'izao moa ny F fa tsorina le izy. Tonga eto amin'ity troisième case ity izy dia sokafany ok dia miverina any amin'izay dia manomboka amin'ny fiverenana amin'izay izy dia ny fiverenana manomboka amin'izay veloma. Dia ny note manaraka G miaraka amina bazina B veloma. Fa indraindray ilay izy afaka asiana ina moa atao G7 miaraka amina bazina D zany misy an'ity. Zany izy tonga dia tendrena ilay izy ohatra veloma veloma. Dia avy eo A mineur dia avy eo E mineur. Zany A mineur dia E mineur. Veloma veloma ifazazana dia F veloma veloma dia D miaraka amina bazina F dièse veloma. Na indraindray ilay izy afaka atao hoe D7 miaraka amina bazina F dièse veloma veloma mety daholo. Efa tsy tamana G. Rehefa mitendry an'ilay izy moa zalahy mampiasa gitara roa dia misy anankiray manao zay. Fa G ny tena corde tendreny. Ok. Dia miverina amin'ny le corde nasehoko taloha teo indray veloma fizao G miaraka bazina B. Dia rehefa eo mankany amin'ny A mineur tsy afaka dia rehefa E mineur hitana. Ok. Dia miverina mankany amin'ny F indray veloma veloma dia miaraka amina bazina F dièse na D7 miaraka amina bazina F dièse veloma veloma. Dia eto misy corde anankidimy mifanesisesy G
miaraka amina bazina B dia miverina G dia C. Eo izy ilay ndeka fiangana. Ok, dia rehefa avy eo manomboka amin'izay ny tonony. Ny tonony dia mora satria ny noty tsotsotra daholo fa zany ilay basy fotsiny mila henoina tsara. Manomboka amin'ny D ilay izy avela oao zany hoe D dia rehefa avy eo D miaraka amina bazina F dièse avela oao dia rehefa eo G amoy fo mangina. Dia rehefa tonga mangina afaka tenena G na G miaraka amina bazina B mety daholo. Tsara kokoa ngamba le basy raha ohatra ka mivoa. Avela oao amoy fo mangina dia miverina indroa zay corde zay eo akaikinao retina. Fa alohan'ny makany amin'ilay eo akaikinao rehefa tapitra le G dia misy ohatra ny rifa kely zay. Ok, zany eo amin'ny deuxième case daholo fa zany hoe ny corde fotsiny miova maka amin'ny deuxième dia troisième. Ok, avela amoy fo mangina eo akaikinao retina. Dia rehefa eo E torimaso dia rehefa eo E miaraka amina bazina G dièse. G dièse moa ao anatin'ny corde ny E ihany. Torimaso. Ok, E dia rehefa eo E miaraka amina bazina G dièse G dièse. Dia rehefa mihira sakafo A mineur sakafo sy lalao. Ok, dia rehefa mamarana an'ilay tonony dia D miaraka amina bazina F dièse dia D taminao dia mamaverina G. Ok, aloha verikely torimaso sakafo sy lalao no niarako taminao. Ok, dia iny filiriny kely iny eny amin'ny corde fahaenina troisième case première case misokatra dia rehefa eo miakatra amin'ny cinquième corde fahadimy ianao dia troisième case. Ok, dia miverina any amin'ny fiverena. Ok, zay dia mahazo toa.